mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika revako malala tratra ty alarobia fahafolo ny volana aprily ity. Ny mofinaina volahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko faraika amby roapolo, jaona toko faraika amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faha efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy eo tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'i Tiberiasy, ary toy izao no nisehony: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natalaela izay avy tany Kana any Galili sy ireo zanak' Zebedio ary ny mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy: handeha ianara ato aho. Ireo taminy: handeha araka aminao koa zahay. Dia nandeha izy ka niditra antsambo kely, ary tamin'ny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho ny fanazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy zany. Dia hoy Jesosy taminy: anaka manakanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia. Hoy Jesosy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny aratonareo dia azo ianareo. Koa dia nalatsany zany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahan'ny hazan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera: ny tompo iry. Ary raha ren'ny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisy kinany ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha antsambo kely ihany, nisarika ny raty fenazan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony 400 kilo ihany. Ary raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy hazan-drano teo ambony ny ari-mofo. Hoy Jesosy taminy: analao ny hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosariny hoe eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy 350 ary na dia be tahaka izany aza dia tsy tritra ny arato. Ary hoy Jesosy taminy: avy sakafo, fa tsy nisy mpianatra sahy nanontany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, dia vao ny hazan-drano indray. Izay no fanontelo nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Iray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no ny fahamarinana. Amen. Ity tantara ity dia hitantsika any amin'ny filazantsara sinoptika, izay tantarain'ny Lioka. Fa amin'ny Lioka dia talohan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no nisehony ity tantara ity, tamin'ny Jesosy niantso an'i Petera sy namany mba ho mpanarato olona no nisehony ity tantara ity. Jaona kosa dia mitantara fa aty aorian'ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty no nisehony ny tantara. Ny olana moa dia tsy ny hoe inona marina, inona diso mazava ho azy, fa ny teolojia izay tian'ny filazantsara ampitaina avy. Amin'ny Jaona dia mazava be zany. Amin'ny fitantaran'ny Jaona zany dia ny hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nitondra vokatra. Ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nanakaiky bebe kokoa ny mpino, nanakaiky bebe kokoa ny fiangonana. Ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nametra-panontaniana mihitsy tamin'ny mpianatra, nanao hoe manakanina va ianareo? Raha tsy olona teo manandoaka ary va ianareo? Satria ny mofo araka ny tenintsika dia efa teo. Manandoaka ary va ianareo? Misakafo ve ianareo? Zao ny raha Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia Jesosy mieritreritra izay madinika indrindra aza amin'ny fiainan'ny olona, izay mety ho eritreretintsika tsy ho eritreretin'Andriamanitra dia eritreretin'i Jesosy hoe za ve te loaka sakafo mafy ve dia ametrahan'i Jesosy fanontaniana. Eny tokoa, Jesosy tena mieritreritra, ary rehefa mangy ny mpianatra dia mieritreritra zay
zay hanina zay ilainy mpianatra izy. Misy dika matoa hoe mijesoa nanontany an'izany eo satria tena tao anatiny tsy fahampiana ny mpianatra tamin'ny vanim-potoana eo, tao anatiny tsy fahampiana izy, tsisy nenina ntsony teo aminy. Nona izy azaina tonga ny Petera ny teny hoe andeha hanarato azy zalahy, andeha hanarato ato iny mpianatra rehetra manao hoe zay koa mba hiaraka aminao, to tsisy vola zany ny dikan'io Petera, to tsisy ninona ntsony, to ohatran'ity efa tapotra lay fiarahana tamin'i Jesosy tsy hitantsika ntsony, andao hiverina am'lay fanao mahazatra lay asa mahazatra fa tsy manana inana ntsony isika sao tsy manam-bola, andeha hanarato. Ary izay mahatonga an' Jesosy rehefa tsy nahazo na inona ny mpianatra satria niverina niala tam'lay fanaratona olany men'ny tompotoka izy de nanjary tsy nahazo na inona izy tamin'ny fotoana zay niverenany nanarato. Ary zay natonga ny tompony teny manao hoe rehefa tsy nahazo na inona izy nona tsy nanam-bola na hoe tsisy ininona teo aminy dia tonga Jesosy nametra-panontaniana manao hoe manakanina ary vai anareo. Fa ilay Jesosy nitsangana tamy maty amin'izao zany de Jesosy mieritreritra izay olantsika izay tsy fananantsika izay. Fa raha toa ka mikisaka kely sika, ilay Jesosy nitsangana tamy maty koa dia mahagaga fa afantaran'ny Jaona azy dia tsy avy hatrany de fantatry ny olona, tsy avy hatrany de fantatry ny apôstôly. Hitantsika fa i Maria raha mamaky tsara ny filazantsaraka ny Jaona isika de rehefa nitsangana tamy maty Jesosy de tsy fantatry Maria. Nataony Maria fa mpiandry zaridaina. Ary eto Petera de tsy nahafantatra an' Jesosy fa i Jaona no niteny manao hoe Jaona moa zany hoe mpianatra tian'ny tompo. Jaona no niteny hoe ny tompo iry. Jesosy nitsangana tamy maty zany dia tsy arak'izay mety ho endrika ahafantarantsika azy itsony. Tsy ilay Jesosy ara-tantara, tsy ilay Jesosy ataontsika hoe historika, tsy ilay Jesosy ara-tantara, tsy ilay Jesosy tahaka ny nafantaran'ny Matthieu ary Marka na Luka ny Jaona azy itsony, fa Jesosy zay asa miova ve ny endriny, asa misy zavatra miova ve tao aoriana nitsakanany tamy maty, fa zao tsy fantatry Petera izy, tsy fantatry Maria izy, misy dikan'izao. Fa raha mikisaka ihany tsika mbola manady ahy de izao, rehefa nitsangana tamy maty Jesosy ka niteneniny Jaona manao hoe ny tompo io, ny tompo iry, dia hoy ny filazan'ny Jaona azy hoe Petera ny voalohany niazakazaka nanatona an' Jesosy. Fantatsika Petera ny toetrany Petera, olona mafana fo, olona izay tezakazaka anatona an'Andriamanitra. Jesosy Petera zay ataontsika hoe olona impulsifa, olona mora manapa-kevitra nefa koa tsy de tena olona mora mihevitra koa mora miova hevitra koa Petera, olona zay ataontsika koa hoe mafana fo, be fitiavana nefa koa olona zay mety ho tsy manam-paharetana. Hitantsika ny tantaran'i Petera. De rehefa niteny Jaona manao hoe ny tompo iry dia hoy ny filazantsara azy hoe tonga dia lasa Petera nanatona an' Jesosy. Saingy lay fitantarany Jaona somary hafakely. Petera amin'ny fotoana io, hoy ny filazan'ny Jaona azy, hitantsika amin'ny andininy fahafito tapany faharoa ao anaty foniteny, tsy niakanjo Petera. Lay teny hoe tsy niakanjo gymnos amin'ny teny grika, tsy tena hoe tsy niakanjo fa nu mihitsy, zany hoe toy ny boridana mihitsy, nu ny gymnos ny azahoana teny hoe gymnastika, dia nu tsy niakanjo mihitsy Petera eo. Ary dia hoy Jaona manao hoe Petera nge tsy niakanjo e. Fa rehefa nitenena izy manao hoe ny tompo iry dia noraisiny niakanjony. Lay ampiasainy Jaona dia epenne d'untes zay nazahoana ny teny hoe enduo, epenne d'untes zany hoe ny akanjo izy nampidiriny lay karazana akanjo be na manteau. Zany hoe rehefa niteny Jaona hoe ny tompo ry de avy hatrany dia niraisiny Petera aingana ny akanjony. Ary amboniny io tsy hitantsika amin'ny dika teny io fa misy ao amin'ny tena nyratany Jaona azy diajonumi, zany hoe mamatotra fekibo. Ny teny hoe diajonumi dia mamatotra fekibo, zany hoe Petera zany raha vo niteny Jaona manao hoe ny tompo iry dia lasa Petera nandray ny akanjony, teny fatorany ny fekibony de lasa izy nidina tany anaty rano, nitsoraka nitsambikina tany anaty rano.
ina ny dikan'izany milaza fahavononana Jesosy nitsangana tamin'ny maty de zao milaza fahavonona ny Petera anatinazy ary Petera nanatona an' Jesosy de nanaja an' Jesosy ifitsoboka ao anaty rano izy itsoraka ao anaty rano izy mbola napiditra mantoany de ramatotra ny fekipony de lasa nitsoraka atao anaty rano zany hoe anatona n'Andriamanitra tsy mipiridana tsy mitanjaka mariky ny fanajana zany ary zava-dehibe zany rehefa komarana raisina amin'ny lafiny etika hoe isika manatona an'Andriamanitra isika manatona an' Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty Jesosy ajaitsika Jesosy zay mometsika voninahitra izay Jesosy nandresy ny fahafatesana ka dia tsy vitan'ny Petera ny nanatona an' Jesosy tsy miakanjo na de nitsoboka ao anaty rano azy fa na de olena azy ny akanjo dia nitsoboka tao anaty rano izy ary nidiny tsara ny akanjony toy ny milaza fahavonona milaza fitoriana fanajana mampieritreritra nandraytsika ny amin'ny hoe zany hoe manatona an'Andriamanitra zany dia tokony ao anatina fitafiana za ataontsika hoe mifanaraka amin'ny fanajana an'Andriamanitra amin'ny fanajana an' Jesosy fitafiana montina fitafiana tsy mampitanjaka fitafiana tsy mampianjaanja zany dia zavatra zay asehony Jaona am'le dikany teny hoe teny itsambiky ny Petera fa melony ny anatonany ny tompo dia ny akanjo izy na de olena ary ny akanjo somary hafahafa ihany ny fihetsiky Petera hoe ahoana ara miboridana izy tsy miakanjo izy eo fa inona nahoana koa izy ny tsy miakanjo fa ny ankizy rehetra miakanjo manarato fa de naniny izy ny tsy miakanjo fa rehefa anatona an' Jesosy izy fo ny akanjo hoy Jaona ty Jaona tenena dia raha lalinina teny hoe mitaky fahavononana mitaky tsy fanajana ihany fa lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty de zao manatona azy tsika manaja azy tsika fa izao olona vonin-kiasa koa itsika olona vonina zay ny dikany teny hoe nampidirina lay akanjo dia fatorana ny fekibo milaza hoe mamatotra fekibo manaoetra ty zao milaza firotsahana tsehatra lay rehefa niteny Jesosy manao hoe aratsao ara amin'ny akavanana ny ratonareo dia hoy ny filazan'ny Jaona azy manao hoe dia nosariny arato ary rehefa nosarina ny arato dia io fa nisy azandrano 3:50 tao anatin'lay azandrano tao anatin'lay arato raha toa ka mamaky ny toritenin'ny origène mamaky ny toritenin'reo rain'ny fiangonana amin'ny taonjato faharoa-telo dia ireo rain'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany a tena nazava ny isan'lay hoe inona ny dikan'le 3:50 dikan'le 3:50 o reo père des églises dia tamin'ny fotoanandro dia milaza hoe ny isan'ireo karazana trondro tao anaty ranomasina fantatra tamin'izany fotoana zany zay le 3:50 Rouget, Merlan, Soisoy, Capitaine, Cabot isan-karazany 3:50 ny fantatra tamin'izany fotoana zany ary dia izay ny dikan'lay hoe rehefa natsipy lay arato hoy Jesosy manao hoe alatsao ny aratonareo fa ataoko mpanarato olona ianareo le arato zany de tsy afa-tsy akory fa ny fiangonana sarin'lay fiangonana zay ny tokony atonona ireto mpanarato de zao ny apôstôly de rehefa nosotonina lay arato de zao tafiditra tao anatin'lay arato avokoa zany ny karazana espèce na ny karaza trondro rehetra toy ny milaza fa ny fiangonana dia tafiditra ao anatin'io fiangonana io avokoa ny karazan'olona rehetra raha raisina amin'lay sary na metafora hoe lay arato dia ny fiangonana ary ny mpiapôstôly dia lay mpanarato olona ny fiangonana zany dia lay Jesosy Kristy tompony tsangana tamin'ny maty dia mampatsiaro antsika fiangonana hoe io fiangonana io dia natao na atonona ny olona rehetra na izy zay mahatonga lay teny hoe katolika na universel ny fiangonana de zao nataon'ny tompo hoan'ny olona rehetra manana anjara ao anatin'io fiangonana io avokoa ny olona rehetra na izy samy hafa karazana ho firazantsika teo tafidy tontolo zany na ny mainky-hoditra na ny fotsy hoditra na ny mahay na ny tsy mahay na ny lahy na ny vavy na ny antitra na ny tanora na ny mafana fony na ny kamokamo na ny manan-karena na ny mantra na ny somary mahay vava na reo bebe mpandefitra na reo karazany rehetra de zao tafiditra ao anatin'io fiangonana eo lay fiangonana zay ahitana ny karaza samy hafana rehetra de hita ao anatin'io fiangonana io
zay ny sarinylay lay arato ary dia hoy mifilazany jona azy hoe na de tao daholo ary ny karazan-trondro vaventy rehetra ny madinika tao zany a ny misy ny vaventy ny mpanan-karena tao ny misy ny vaventy ny manatsaina tao ny misy ny vaventy ny manam-pahefana tao ny misy ny vaventy izay be finoana tao ny misy ny vaventy ny be fitiavana mety misy ny madinidinika ny ekizy misy isan-karazany tao daholo ny fahasamihafana rehetra saingy zao jaona tsy rovotra ny arato zany hoe tsy nivaky mihitsy ny fiangonana na inona karazana espèce tao anatin'ilay trondro tao anatin'ilay arato dia tsy rovotra ny arato na inona zany karazan'olona ao anatin'ny fiangonana dia tsy zay mihitsy ny mampitritra ny fiangonana tsy tokony hitritra ny fiangonana fa zaka ny fiangonana tsara zay le arato tsy tritra zaka ny fiangonana tsara ny fahasamihafana satria misy fiangonana zay mitritra noho ny tsy fahazakana ny fahasamihafana de tsy tena maro toerana mihitsy zany lay araton'ilay fiangonana fa am'izay eglésiolojia jauna am'izay fanazavany jauna zany antsoina hoe fiangonana zany de zao na inona fahasamihafana na inona karazan zavatra ataotsika hoe mahasamihafa de zao tsy rovotra ny arato tsy vaky ny fiangonana tsy tokony adinoana fa ny filazantsaraka ny jaona dia nysoratana ty amy taona 10 zany hoe efa somary nitandodomin'ny fisarahana ihany ny lay communauté joanika na lay fiangonana zay naoron-jaona ary hitatsika ty amy taratasy ny soratany ty amin'ny epistily voalohany epistily faharoa izy ny epistily voalohany nysoratany jaona zay misy ny tenenany manao hoe misy ireo namantsika niala tamintsika izy matoa niala tamintsika izy de tsy namantsika izy fa raha namantsika izy de tsy niala tamintsika zany hoe le communauté joanika lay fiangonana zay tantarainy jaona dia efa somary nitandodomindoza ihany nitandodomin'ny fisarana ary zay raha teo nidikan'lay teny hoe anaka manakano navay anareo lay vombolana hoe anaka tsy fampiasan'ny Jesosy mihitsy raha tsy efa nitsanga raha tamin'ny maty izy tsy fampiasany tsy miteny any Petera mihitsy izy anaka tsy niteny any Jaona izy hoe anaka fa izy efa nitsanga raha tamin'ny maty io niteny hoe anaka paidona zany hoe toy ny mametraka ny fiangonana ho toy ny fianaka vimbe iray Jesosy lay nitsanga raha tamin'ny maty lefako malala ino nafatrazay tiany Jaona ho takatritsika tao anatiny zany exégena zany fivoasana ny andiny tsoatra masina izany taon'ny tompo isika rehavako malala iasa Jesosy nitsanga raha tamin'ny maty de Jesosy manao fahakakana fa Jesosy maniraka atsika iasa alatsao amin'ny akavanana ny aratony io tsy niteny tonga de hoe ineny fa tonga ny trondro zao nasainy ny asa aloha nasainy ny ampiasa ny talenta aloha de tonga ny asa mahakaka rehavako malala Jesosy nitsanga raha tamin'ny maty tsy miova Jesosy nitsanga raha tamin'ny maty mbola tia atsika tahaka n'ilay Jesosy raha tantara ihany fa mitona atsika kosa iasa ary isikimponitra mihitsy tsy fanjana io teny hoe misarika mitaritina ny ara-ny asa ny apôstôly nisarika lay arato rehavako malala mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny raha an-lanitra de tsy maintsy miasa itsika fiangonana miasa amin'ny finoana miasa amin'ny fifankatiavana miasa amin'ny fifaliana ary faharoa de zao ao anatiny zany tsika miasa zany de tsy maintsy mijery ny fiombonana isika tsy maintsy manaja ny firaisana sy ny fifankatiavana isika tsy maintsy manaja ny fahasamihafana isika manaiky ny fahasamihafana mihitsy ao anatiny zany asa izany ary fatelo de ny fatoky itsika n'Andriamanitra mihitsy fa io Andriamanitra zay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'i Jesosy lay Jesosy zay nitsangana tamin'ny maty io de zao mitsinjotsika izy mametra-panontaniana inona ny zavatra ilainao inona ny zavatra mahavory anao vonina ve anao iasa ny tompo metra-panontaniana hoe manakanina ary ve ianareo rehavako malala ny tompo ane ampahirenao makafaky zao antony zao herinandro zao mahatoky fa lay nandresy ny fahafatesana tsy mandao anao fa eo akaikinao mampahafokatra ny asanao mampifaly anao ivavaksika tompo am'zao anao zay noho ny amin'ny teninao zay azonay no azavaina azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay manome toky anay fa
enao nandresy ny fahafatesana de eo akaikiny mandrakariva mametra-panontaniana am'izay ilainainy am'izay hoaninainy am'izay hosotroinainy am'izay sakafonainy am'izay matery anay aza fantatrao zany vavak'izay Jesosy ampahirizo hoe mba atoky fa ny fahafatesana aza resinao ka maikefa zay orana madinidinika avelanao lalovanay mivavak'izay tompo terizo ny asan'ny fiangonanao terizo ny fikelezanainanay mba ho vokatra sy ahavokatra be avelanao iankina amin'ny herin'ny tenanay zay fa ialo avy lalana tompo indraindray tsy hitanay akory anao nefa eo mandrakariva de atao am'izay ahita fa eo akaikinay ianao mivavak'izay tompo hoan'ny fiangonanay hoan'ny fiangonana misy anay tsiraray avy de rizo amin'ny fifankatiavana de rizo amin'ny fiombonana anaiky ny fahasamy hafana ifandribona amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara ary azoto amin'ny fisaorananao Andriamanitra de mametraka n'isan'andro ny ampelantananao hatrany zay tompo fa Andriamanitra azona iantoka ianao mitondra anay amin'ny fahasambarana mandrakariva misaotra Jesosy amen